Miarabantsika mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny onjapeo sy amin'ny alalan'ny fahitalavitra MBS indray. Mbola ao anatin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra tsika amin'izao fotoan'izao dia rariny loatra roraka ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Ramatoa Olgaramalasaona no vahintsika tao anatin'ity fandarana ity dia faly miarabanao Ramatoa sekretera jeneraly. Faly miaraba ny mpiain'ny radio MBS sy ny mpijery ny fahitalavitra MBS ihany koa ny tena kary miarabanao Andriamatoa Soail. Araka nefa voalazako teo Ramatoa sekretera jeneraly ao anatin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra tena efa ao anatin'ny tanteraka mihitsy izao ary efa hita ihany hoe somary mafampana mihitsy izay fampielezan-kevitra izay amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara. Mitety faritra maromaro nareo tao anatin'izay vanim-potoana izay anisany nanara-dia matetitetika ny Flou nasionaly antoko tiako Madagasikara ianao. Inona ny zavatra tsapanao tao anatin'izay hoe andro maromaro nanaovana fampielezan-kevitra izay satria tsy karitra ihany indraindray hoe misy zavatra somary mampiahiahy kely Ramatoa sekretera jeneraly. Voalohany aloha dia mahafaly ihany no mampilaza antsika rehetra fa izahay tokoa dia ao anatin'ny tena fampielezan-kevitra tokoa ny antoko tiako Madagasikara miaraka amin'ny Flou nasionaly moa mazava ho azy ary satria misy 9% ny candidat ny tiako Madagasikara manerana ny nosy dia manampy azy ireo zany izay mitety faritra maro any amin'ny district rehetra misy ireo candidat ny tiako Madagasikara ireo. Teny ampandehanana teny tokoa no nahitanay fa misy dia misy tokoa ny atao hoe tsy fanarahan-dalàna sasatsasany angambany ataon'ireo atao hoe candidat mpanjakana izay sady manao ramatahora no manao antso-jay, manao tsindry lena mihitsy ary izay no ilazana azy amin'ireo candidat hafa mpifaninana aminy fa indrindra moa ny an'ny tiako Madagasikara. Raha afaka tanisa vitsivitsy ohatra ianao hoe tamin'ny toerana lalovanareo inona sy inona ilay hoe izay endrika ramatahorana endrika tsy fanarahan-dalàna izay tena hoe miharihary izay. Efa hita kely ihany olo izy amin'ny tambajotra tserasera nareo amin'ny alalan'ny Facebook iny fa misy mampiasa sarina filoham-pirenena ngezabe sy ny sisa. Fa mety hoe tsara raha hoe ianao tena tany toerana mihitsy ny Ramatoa sekretera jeneraly manazava an'izy hoe inona sy inona daholo izay zavatra hitanareo izay. Ny tena hita maso zavatra mitranga tokoa aloha izany dia tena azo atao hoe mampalahelo ihany satria zavatra tsy tokony atao. Ohatra fotsiny ny fampiasana ny sarin'ny filoham-pirenena ankehitriny, filoham-pirenena am-perinasa izany sy ny anarany ngezabe amin'ireny afisy ireny. Ary tena misy afisy ngezabe tokoa maneho izany. Dia miaraka amin'ilay afisy ny candidat moa izany candidat mpanjakana. Raha ny tokony izy dia ny filoham-pirenena dia ray aman-dreny ny malagasy rehetra ary indrindra tokony hijanona ao anatin'ilay hoe neutralité izy izany. Kanefa ny zava-misy dia izay hoe entin'ireo candidat mpanjakana hanindrina ireo mpifaninana aminy sy indrindra ireo hanindrinindrina koa ireo atao hoe mpiasa-mpanjakana izany amoretana ny mpiasa-mpanjakana any amin'ireny faritra ireny faritra lavitra ireny izany dia anaovana ilay ramatahora hoy izany ny zava-misy. Ka eto moa izany dia misintona ny sain'ny seni ihany mahakasika an'izany satria mino fa zavatra tsy azo atao izany raha ny lalam-panorenana no jerena izany hoe fampiasana ny sary ngeza dia ngeza ny filoham-pirenena izany sy ny anarany. Ny anarany moa efa hitantsika any amin'ny afisy ireny satria izay ny anaran'ny antoko mitondrany azy efa ny ekenseny iny fa ny sary sy ny afisy ngezabe ireny dia hoy hoe tsy azo atao izany satria manjary manimbana dia ilay filoham-pirenena azany satria tokony janona ray aman-dreny izy ary ray aman-dreny malagasy rehetra mihitsy fa tsy ray aman-dreny tsy filohan'ireny atao hoe antoko filohan'ny antoko na koa hoe filohan'ireny candidat mpanjakana ireny fa filohan'ny malagasy ray manontolo mihitsy dia noho izany tokony mba hitovy izany eo anatrehan'ny candidat rehetra izany maharay aman-dreny azy. Ankoatran'ilay hoe fampiasana ny sarin'ny filoham-pirenena perinasa amin'izao fotoana izao Ramatoa sekretera jeneraly
Misy fanovaovana tompon'andraikitra ara-panjakana ihany koa na eny ny fokotany sy ny sisa sy ny sisa. Ahoana ny fahitanareo an'izay satria zavatra tsikaritra reo ihany koa izy nandritra ny fitetezam-paritra nataonareo. Ia, anisan'ny atao hoe fitarainana maro voarainay tokoa zany eny anivon'ny reny distrika reny ny fanoloana sefo-pokotany maro. Amin'izao ankatoky ny fifidianana izao dia hoy izahay hoe tsy tokony ngambany hanao zany fanoloana zany satria ireny sefo-pokotany reny no mikirakira ny lisy-pifidianana, indrindra moa eny fotony zany manoratra ireo olona ao anaty lisy-pifidianana ary izy ireny koa no atao hoe représentant ny CENI zany eny anivon'ny fokotany. Ka raha amin'izao ankatoky ny fifidianana izao no mbola manova tompon'andraikitra dia manahy ihany izay hoe voafehan'ilay tompon'andraikitra vaovao ve ilay sefo-pokotany vaovao ny fifehezana izany fifidianana sy ny lisy-pifidianana izany. Misy tena milazay ny eny fotony mihitsy hoe tsy fantatra ilay sefo-pokotany akory ny tokony ataony. Ary fantatsika fa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo dia maro no lesoka hita zany ny amin'ny tsy fitezan'ny lisy-pifidianana ary ny fanampiana ireny anarana ao anaty lisitra ireny. Dia izay no mahatonga anay manontany tena hoe fotoana ve izao hanoloana ireny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany na ireny sefo-pokotany ireny. Eto moa dia manararaotra zany milaza amintsika rehetrarehetra mihitsy na ny vahoaka malagasy na ny atao hoe kandida ny solombavam-bahoaka fa indrindra moa ny ao anatin'ity Madagasikara. Isika manana ny atao hoe mandataire, manana ny atao hoe mpisolitena ny antoko eo anivon'ny CED na ny anivon'ireny CENI district reny amin'ny 15 volana May ho avy izao tokoa ny famaranana ny liste électorale ary misy ilay atao hoe CECAL na hoe ny commission chargée d'arrêter la liste électorale. Afaka membre anatin'izany commission izany ny solitenan'ny antoko dia mangataka antsika rehetra zany mba hihiditra ary indrindra handray anjara amin'ireny famaranana ny liste électorale reny ary tsy hoe hamarana fotsiny fa tena ametraka ny parafy sy ny soniantsika isaky ny extrait de liste électorale zany satria iny no hitantsika eny anivon'ny bureau de vote rehefa hifidy rehefa avy eo ny olona ka fantatra hoe arrêté tokoa ilay liste mba tsy hisy ny manko tsy havanana mba tsy hisy ny hoe fanampiana indray lista hafa na anarana hafa ao aoriana fa izay vita arretage tamin'ny 15 mai niarahana teo tamin'ireo tompon'andraikitra commission zany tao anatin'ny commission no tokony ho hita eny anivon'ny bureau de vote ihany koa. Volana vitsivitsy lasa izay raha mitondro garamalasaina tamin'ny fotoana hoe nanokafana voalohan'ny lisy-pifidianana dia ohatrany natsikaritra ny teo anivon'ny CENI hoe vitsy ihany ilay olona nisoratra anarana satria nitombo teo amin'ny 200 mahery kely teo fotsiny ilay mpifidy volana vitsivitsy lasa izay amin'izao fotoana izao nefa ohatrany tsikaritra fa na eto Antananarivo renivohitra ara dia nitombo indray ny birao-pifidianana zany misy boriboritany tena ahitana taratra an'izay ohatra hoe ny boriboritany voalohany ohatra ny ampy teo amin'ny 12 teo ny birao-pifidianana vaovao dikan'izay zany dia misy fitombony isan'ny mpifidy koa tao anaty lisitra io dia aiza ho aiza zany izao ny fanaraha-maso hoe tena olona tena vaovao tsy voasoratra tokoa ilay ao anaty lisitra sasanatria anarana miverimberina ohatran'izay zavatra efa niarahantsika nahita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena satria tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tena nisy mihitsy ilay hoe olona iray misoratra imbetsaka ary mifidy imbetsaka tamin'ireny fotoana ireny. Marina tokoa zany Andriamatoa Joël fa amin'izao fotoana izao anakatona ny liste électorale io tsika dia mahagaga fa lasa nitombo be mihitsy zany ny atao hoe isan'ny bureau de vote eny anivon'ny district na ny arrondissement eto ka tsy ilaza afa-tsy ny eto Antananarivo ny amin'ny arrondissement voalohany zao dia mitombo 12 ny bureau de vote dikan'izany zany mitombo be dia be ny mpifidy. Mampiahiahy ozy aho ilay izy satria
maro ny lesoka teo aloha ary miaikin'izany mihitsy ary ny senie hoe maro ny lesoka tokony arenina kanefany a izay fanarenana azy zay hoe dia nampitombo ny bureau de vote be da be ohatran'io zany a ary dikan'izay zany mitombo ihany koa zany a ireo liste ny mpifidy dia ny azo atao angamba dia liaraky ny tambarako teo hoe isika rehetra dia tokony anamarina ny anarantsika ao anatin'ny zay liste zay aloha mialohan'ny fikatoanana zany a ary indrindraindrindra hijery voasoratra na tsy voasoratra ao a ny anaranao dia isika tompon'andraikitra koa indrindraindrindra moa ny tompon'andraikitra ny antoko a eny anivon'ireny fokotany mijery ny any amin'ny liste fokotany ireny a mba hijery hoe olona ato amin'ny fokotany na eto amin'ilay distrika misy ny liste tokoa hoe reto olona reto sa olona vaiza satria tsikaritra koa tsy afeniny ity fa tany amin'ny toerakafa dia misy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny a dia misy ireo bureau de vote zany a izay tsy nisy mpifidy kory tao ary fantatsiaka izany satria nandositra daholo ny olona noho ny tsy fandriam-pahalemana dia nefa feno 100% ilay atao hoe lista mifidy ireo olona hoe lazaina mifidy iza nanao ny petatondro sy nanao ny sonita amin'izany a izay hany ilay zavatra mampiahy azy zany ka miantso antsika rehetra mihitsy zany a mba ho maino a indrindraindrindra hijery ny anarantsika hijery ihany koa ireny solitenany antoko no anivon'ny CED reny na ny mandataire reny a mba hijery hoe tena ao anatin'ny fokotany marina ve ireo olona ny soratra voanampiana ireo. Ankoatra ny misy fifanjavatra ihany mantsika aloha izy ramatoa Garamalasana hoe misy se fokotany ovaina dia etsakilan'izay ihany koa misy birao mpifidianana mitombo tsy ohatran'ny vao maika mampitombo le ihany fa izay sa aloha loatra raha izao dia efa nao hitsin-dalana antsika hoe tena misy zavatra tsy lojika ao anatin'ilay izy. Ka izay indrindrany hoe ny ilazako eto hoe ohatran'ny hafahafa ihany a raha amin'izao fotoana efa katoko ny fifidianana izao a manolo tompon'andraikitra ny fifidianana satria tompon'andraikitra izy ireny manao ny liste elektorale zany a manao karakara ny fifidianana mikirakira ny fifidianana dia asana hoe inona ny dikan'izay hoe misy fandraisany vele hoe fanoloana se fokotany nefa ilay se fokotany tsy nanao fahadisoana koa hoe nanao zavatra tsy mety fa tonga dia antso-jay fijeriko azy tonga dia asorina fotsiny izao ongomanta fotsiny izao a dia rehefa avy eo a asa izay ve no nampitombo n'ilay bureau de vote rehefa avy eo izay no ilazako hoe mety lasa manaonao foana lasa mampiahiahy ary indrindraindrindra mampatany tena hoe inona ny dikan'izany. Eto moa dia ararotika ihany koa mbola milaza ny zavatra tsy ara-dalàna araka ny teniko teo nandeha tamin'ny toerana maro zahay a dia misy a mitaraina mihitsy izany ny kandida fa ao anatin'ny fampielezan-kevitra moa tsika izao a dia mbola dia efa niteny ary ny seni dia mbola misy ihany ny fampiasana ireo fitaovam-panjakana toy ny fiara sy ny moto fa plaque rouge moa izy ireny a teo aloha zany dia avadika plaque mainty plaque mainty noir zany satria ampiasain-drareo amin'ny fampielezan-kevitra izay zao dia efa tsy fanaran-dalàna. Misy ny teritery atao amin'ireo mpiasam-panjakana tahaka ny any amin'ny Cisco sy ny drain reny zany a ny mpampianatra zany a ny mpiasam-panjakana hafa koa dia lazaina fa ho afektena raha ohatra zany a ka tsy manao ny fampielezan-kevitry ny kandidat-panjakana zany mazava azy ary izay zavatra izay dia efa ahitana hoe mitanila satria eken'ilay tompon'andraikitra na eny anivon'ny distrika na ny sede ny zavatra misy ohatr'izany a dia za mbola manao atao hoe antso ihany ho an'ny seni fohy be zany hoe tokony mba jerena reny zavatra reny a ary tokony mba mandray fepetra ny sede zany a satria manjary tsy mitovy ilay
égalité de chance hozy izy ny fitenenana ho an'ny candidat tsirairay avy. Satria ohatra ny hoe tany amin'ny faritra avaratra andrefana tena nahitana an'izay hoe tsindry amin'ireo mpiasam-panjakana izay raha mitolo garamalasoana raha tsy disitsika. Tsy tany ihany fa toerana maro toerana notetezinay efa trany amin'ny faritra atsimo izay faritra Tuleara iny tany amin'ny faritra Menabe iny tamin'iny Belo Surtsirbina iny tany Amorondava tany amin'ny faritra Andrefana faritany Majanga iny tany Tamatavy faritany Tamatavy zany tany Ambatondrazaka iny fa dia fitarainan'ny olona rehetra zany dia izay le hoe fampiasana amin'ny mpiasam-panjakana fanirina azy zany hanao fampielezan-kevitra ary indrindra koa fampiasana ireo fitaovam-panjakana zany. Ankolaka no anaovany azy satria izay teneniko izay hoe ovana kely le izy le plaque rouge ovaina plaque noire dia anaovana any ambadika ampitahorana ny mpiasam-panjakana amin'ny affectation ny ino moa izy teo ny sefobokin-tany moa dia sorona mihitsy ary koa ny ben'ny tanàna mahazo tsindriany koa ny ben'ny tanàna satria ny ben'ny tanàna ampitahorana zany hoe tsy mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana na koa hoe ny subvention raha ohatra ka tsy mampandany ny candidat-panjakana ary misy chef district mihitsy dia maneho hoe tsy maintsy mampandany ny candidat-panjakana zany zava-misy. Ny antoko tiako Madagasikara raha mito sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao anisany miezaka hoe eo amin'ny lafiny etika sy resaka disipline aiza ho aiza ny fahitanareo amin'izao fotoana izao hoe zany ny fomba mbola hoe pratique politique eto amintsika zany nefa ny hoe mba efa misy ezaka ihany ho fampiroboroboana ny lafiny etika izay. Ngamba aloha tsara faritana mihitsy ny le dikany hoe etika satria misy tsy mahazo mihitsy ngamba le resaka hoe etika mahatonga ny olona mananao foana rehefa miresaka etika manko dia miresaka hoe moralité zay miresaka mœurs zay ary miresaka hoe fitondran-tena zay misy fitsipika mifehy zany ao anatin'ny fiarahamonina iray mahatonga an'izay hoe mba isian'izay etika zay fitondran-tena zay miavaka zany ary toe-tsaina miavaka toe-piaina miavaka toe-panahy miavaka zany misy sotoavina amin'ny maha olona mihitsy ny olona iray ka ny etika politika zany dia azo lazaina hoe fitsipika fitambaran'ireo fitsipika zany amin'ny fitondran-tena ny olona iray ao anatin'ny fiarahamonina zany mba hanana fahamendrehana ary indrindraindrindra mba hanana sotoavina zany tsara mendrika fitondran-tena azo atao hoe mamelanja mivalorisean'le olona iray ary eken'ny fiarahamonina taken'ny fiarahamonina rehefa tsy manana izay etika zay ianao dia lasa mamitaka olona zany ary mamita tena ihany koa dia eo zany ny tiako Madagasikara dia amin'izao fotoana izao dia nanangana mihitsy trano lehibe iray fiofanana ao amin'ny QG Belera izay eto Morarottiko ny isaorana ny flou nasionaly ny tiako Madagasikara Marc Ravalomanina satria dia nanatsangany manokana mihitsy nandaniany vola mankarena nanangana an'io trano lehibe mijoalajoala ao Belera io ary natolony ho an'ny tiako Madagasikara mba ho lasa toeram-piofanana zany ho an'ny antoko amola volana olona mba olona mendrika ho an'ny firenena olona manana ny atao hoe etika politika izay ary olona olom-pirenena vanona zany ka amin'izao fotoana izao dia efa mandeha tokoa ny atao hoe fiofanana sy fampiofanana ireo candidat député aloha mialohan'ny fifidianana mba rehefa mirotsaka eny amin'ny fampielezan-kevitra izy ireo mba ho tandalana
manara-dalàna ary izay moa no tena hoe ikuzana amin'ny antokotiako Madagasikara fa ny antokotiako Madagasikara dia fatra-panaja lalàna ary indraindray ary misy manenjika ny tiako Madagasikara izay nge mahavoanareo satria ianareo dia montina loatra mpanaja lalàna tsy mba misetrasetra fa tsy fomba ny tiako Madagasikara mihitsy zany satria mampianatra ny olona ny tiako Madagasikara mamolavola olom-pirenena vanina ary indrindraindrindra atao hoe mba ho soa fianatra dia mametraka izay hoe etika politika araky ny tokony izay dia io atao hoe centre de formation ao amin'ny QG Belair io zany a dia tsy natao hoe amin'izao fifidianana izao fotsiny ihany fa tena mba hampaharitra ny antoko zay moa nambara mombienimbeny hoe ny ohatra ny ANC any Afrique du Sud efa nahatratra 200 taona fa ohatr'izany koa ny tiako Madagasikara na dia tsy hoe ohatrany ary ny mpitantana sy ny mpitondra afaka 20 taona raha ohatran'izany a mbola mitohy foana ny fisian'ny antoko satria misy ny famolavolana ny olom-pirenena mba ho mpanao politika matianina ary indrindraindrindra mpanao politika mendrika eken'ny fiarahamonina eto aho zany dia hoy aho miantso antsika rehetrarehetra satria ao anaty fampelezan-kevitra tsika hoe ny kandida an'tiako Madagasikara solombavam-bahoakareo dia olona efa voasedra ary ny fantenina tao anatin'ny maro ary indrindraindrindra nandalo fiofanana ka tsy hanenina retsika raha hifidy an'izany solombavam-bahoaka Tim ka 25 zany fa ireo ny tena hoe hitondra avo izany hoe asin'ny antemera-pirenena izany satria ao anaty antoko ary raha ohatra ny antoko rehetra manao atao hoe fiofanana na mamolavola ny olom-pirenena ao aminy zany dia mino fa ity Madagasikara malalantsika ity dia ho firenena vanona tokoa fa amin'izao fotoana izao nge misy any amin'ny 50 mahery ihany ny antoko politika fa manino ohatra ny hafahafa ihany hoe anao inona daholo ireo antoko politika ireo satria ohatra ny mampime ihany hoe 700 ny mpifaninana 500 amin'izay indépendant ary 300 ny natolotry ny antoko aiza daholo zany ireo antoko ireo fa raha ny tokony ho izy tsy tokony izany indépendant zany eo amin'ny sehatra politika fa ny fanaovana politika dia mamolavola olom-banona ary indrindra mamolavola olona atao hoe andray andraikitra sy hitondra firenena fa ny indépendant tena lazaiko amintsika eto rehefa manao ny mandray anjara izy amin'izany hoe politika izany iza moa zany ny ao an-damosiny satria ny tenany ndray raha maha indépendant anazy no entiny mba manana vinam-piarahamonina ve izy ary inona no atolony ho an'ny olona satria rehefa eny amin'ny antemera-pirenena ka tsy ilaza fotsiny amin'ny fomba fiasany amin'ny antemera-pirenena misy ireo groupe parlementaire ho any amin'izy izany no andeha dia raha ny lesoka nisy zao tamin'ny farany teo l'Assemblée nationale farany teo be loatra le indépendant dia mampifilafila ny mpitondra dia mitaky atao hoe solo ny tanany latsaka mitsangana iny zany raha ohatra metimety aminy aty fa any ny besosy satria izay le itsikatsika rehetra be malety dia any izy manangatanana akavanana aloha raha ohatra atsiatsy indray mety anazy ato amin'ny ilany dia atsangana indray ny tanany akavia fa ny antoko politika ary ny tiako Madagasikara dia ohatr'izany manaraka ny fitsipifehezan'ny antoko discipline de parti ka raha misy lalàna ho tapahana indrindraindrindra lalàna ngeza eto amin'ny firenena dia tsy maintsy misy teny fampiarana aloha eo anivon'ny antoko sy ny mpitantana ny antoko ary indrindraindrindra moa fiarahandreo solombavam-bahoaka ao anatin'ny antoko ireo tsy mahazo manapa-kevitra irery zany hoe tiany no napetipety dia ariako na tiany azahoako tombontsoa manokana dia makaria fa ny tombontsoa iombonana ny soa iombonana no tsy maintsy jerena dia iny no angalana fanapa-kevitra ary nahazo nitsodrany antoko zay zany no mahatsara ny antoko tokony hoe
hitondra ny firenena amin'ny zavatra mahasoa. Mampalahelo amin'izao fotoana dia lasa ny olon-tsotra leo politika ary tsy te hifidy intsony satria misy ireo atao hoe laza ratsy ny mpanao politika teo aloha indrindra fa ny teo anivon'ny antemeram-pirenena ireo indépendant betsaka loatra dia tsy mitondra soa any vahoaka fa mitondra fahantrana ary nge ny fisiny tsy safeny zao mitondra fahantrana ny fisiny indépendant be loatra satria tsy mitondra hevitra hitambarana fa hevitra izy tokana moa ho lasa lavitra aiza dia lasa tsy mandroso ny firenena. Lalàna ho tapahana tsinona lalàna hampandrosoana ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny vahoaka ary indrindrindrindra atao hoe soa iombonana ho an'ny rehetra. Efa nanomboka kely ihany ianao teo fa satria anatin'ny fotoana fampielezan-kevitra dia malatsaka fandarana manana minitra vitsivitsy ianao raha ny sekretary jeneraly amitanana ny olona rehetra. Misaotranao tokoa satria ao anatin'ny fampielezan-kevitra tokoa isika dia manana raroatra zany eto ny amin'ny filazana aloha voalohany indrindra ny antoko tiako Madagasikara isaky ny district dia manolotra candidat raha ohatra izy siège anankiroa zany na toerana anankiroa dia olona roa ary raha ohatra izy toerana anankiray dia olona iray. Zay atolotry ny tiako Madagasikara ireo ihany no azo atao hoe tena izy zany original ozy izy ny fitenenana satria misy ny misandoka hoe K25 ny anarana hoentin'ny antoko moa amin'izao fotoana izao apalaza zany dia le hoe Tim K25 ary mitambatra izy ireo anatin'le hoe rodoben'ny mpanangana. Manina moa ny hoe rodoben'ny mpanangana satria rehefa eny amin'ny antemeram-pirenena izy ireo dia rodobe tokoa hitambatra iray amin'le fampandaniana ny lalàna na koa hoe hitondra lalàna avy any amin'ny vahoaka atolotra vahoaka etaetam-bahoaka zany avadika ho lalàna dia mitambatra izy ireo mamadika an'izy ireny lalàna hoentiny eo amin'ny antemeram-pirenena. Ka misy ny misandoka zany amin'izao fotoana izao hoe izay koa K25 izay nahazo tsodrano ny filoha Marc Ravalomanana ary izahay Tim ihany fa Tim indépendant samy manana ny filazany ao anatin'ilay izy ary misy ny sasany moa dia mampiasa mihitsy ilay logo na mangalatahaka kely an'izay logo zay zany na ny hira ny tiako Madagasikara koa avadika kely ihany keo dia eto zany dia miantso antsika vahoaka malagasy rehetra indrindrindrindra moa ny pomban'ireo candidat ny tiako Madagasikara fa reny olona manao an'ireny zavatra tsy mety reny dia mpamitaka ary aty ary izy dia fa sahy mamitaka ohatr'izany sahady koa maika moa fa rehefa eny amin'ny antemeram-pirenena matetika izy ireny manko indépendant tsy ao anaty antoko dia ahoana zany rehefa eny amin'ny antemeram-pirenena atahorana ihany koa ilay fivadibadiana palitao hoe atsy misy ny tombontsoa manokana dia andehanana atsy aty amin'ny ilany iray ny tsaratsara koa dia makany ka ny antsoavo ataoko dia zao tongava sika rehetra mifidy ary amarino ny anarantsika ao anatin'ny listim-pifidianana dia zao alohan'ny fikatonany amin'ny 15 volana May ho avy zao fa tsy hanenina isika raha nandray anjara amin'izany hoe fifidianana izany. Izao manko ny biby no tsy mifidy, ny biby no tsy mifidy fa ny olona tena mena zoam-pirenena mihitsy hifidy mba tsy ny olon-kafa no atao hoe aka ny heviny zany na andray ny heviny dia menimenintsika rehefa avy eo hoe tsiny ny tena nirianay na tsiny ny tena nakasitranay iny le mpivadibadika palitao fa izao tsika sarihana tsika tarihantsika ho tonga mifidy avokoa amin'ny 17 volana May ary tsy hoe hifidy ihany fa hifidy ny tena hoe mendrika ho an'ity firenena tsika ity dia zahay aloha zany dia tsy mamenatra anay ny tiako Madagasikara ny manolotra ireo candidat ny tiako Madagasikara ireo satria araka ny efa voalazako tery aloha voasedy izy ireo voafantiny izy ireo nahazo fiofanana izy ireo ary
mendrika eo amin'ny fiarahamonina izy ireo a hitondra ny etaetam-bahoaka sy ny faniriany vahoaka zany eo anivon'ny antemera-pirenena. Dia raha hifidy ihany sika dia vidio zany a ny Tim K25 izay miaraka amin'ny filoha marka Ravalomanana, filoha nasionalin'ny Tim fa tsy haneniny ianao fa ho hitanao fiasany. Ary eo efa zatra ny asa. Ny ankamaroan'izy ireo dia tena hoe olona avy any amin'ny fiarahamonina tokoa, manana traikefa. Misy ny avoka, hitantsika tsara zany na mpisolo vava, misy ny dokotera, misy ny tantsaha, tena mahalala ny marary ny tantsaha tokoa, misy ny mpampianatra. Samy manana ny traikefany izy ireo ka hitanao amin'izany fa ao anatin'ilay hoe rodiben'ny mpanangana dia manana ny karazan'ny olona rehetra afaka hiaro tsara ny feom-bahoaka sy ny safidin'ny-bahoaka ary indrindra moa ny etaeta-bahoaka eo anivon'ny antemera-pirenena ka hitondra izany safidiny izany ho lasa lalàna. Makasitraka anao ny ramatoa sekretera-jenerala raiky nivahinteto amin'ny fambarana ity dia makasitraka ihany koa antsika rehetra tany tokantrano izay manaraka ny fambarana mbola anatin'ny fampielezan-kevitra isika izao ary dia mitohy hatrany ny fanazavana entin'ireo tompon'andraikitra politika eto amin'ny fambarantsika. Makasitraka tompoko ary mametraka ny veloma fo mazotra.